niazo anantsiranana io ariva io ny mpisolo vava ny filoha teo aloha maître Désiré Rakotoarivelo. Androany nahazo taratasy avy amin'ny fitsarana anaovana fanadihadiana azy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Fanadihadiana izay nahembotra ao amin'ny rahampitso etsekilan'izay sy nahenom-baovao ny momba ny mpiambina ity filoha teo aloha ity sy ireo mpiasan'ny ACM nentina tany Antsiranana taorian'ny fanadihadiana natao azy ireo. Mandeha ny fizarana 4-4 ny Tsimbazaza, solombavam-bahoaka enina mikambana ao anatin'ny birao maharitra no misantatra izany. Nitakisady ny ampitoviana azy ireo ny solombavam-bahoaka sasany. Nisy ny fivoriana nanangona ny député Jaovato ny solombavam-bahoaka io ariva io tena amin'ny hôtely lehibe iray teto Andrenivohitra ary nisy ny resaka 4-4 niainga tamin'izany. Aiza Jean-Marc Sarakoto Mamonjy, inona ny tena toeran'ny Jaovato amin'ny anteny meram-pirenena, fanontaniana indrasam-baliny ireo. Ahitana endrika tsy fanarandalana ny fifidianana ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lampandrenana na ny RCC hoy ny mpahalalana iray androany. Antony tsy mbola feno mpikambana afaka mifidy izay mbola tsy ampy solotena roa avy amin'ny anteny meran-doholona. Ratsehivina ny manam-pahaizana manokana momba ny lampandrenana Jean-Éric Rakotoarso no lany filohan'ny RCC omaly. Olona akaiky ny filoham-pirenena Era Jonary Mampianina i Alain Hervé Rasoldraibe izay voatendry gouvernoura ny Banque Foibe ny Madagasikara ary mpikambana ao anatin'ny collège des conseillers du chef de l'État ankehitriny. Paitoekarena maro no nametra-panontaniana momba ny traikefa ananty gouvernoura vaovao ity araka ny fanadihadiana natao mavesatra ny asa miandry azy. Any ivelany kosa indray nafana andrara tao Agadougou, Burkina Faso. Andro izay tokony fidianana ilay lalàna antsina ny lampandrenana analavana ny fitoam-piasan'ny filoham-pirenena any an-toerana. Tonga hatramin'ny fandorana ny lampany anteny meram-pirenena ny hetsika nataon'izy ireo. Nofoanana androany ny fandaniana izany. Ny andindiny izay avy hatrany. Spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà. De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac+2 à Bac+5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92.
Ankafaliana trano tomboky rasy tsongo vavy nisy tiany indray nitokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasana ho indray naraka ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Golo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany raharaha Marc Ravalomanana natao fanadihadiana i Marc Ravalomanana voarain'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy androany ny taratasy avy amin'ny fitsarana irosoana amin'izany raha ny fanazavany loharanom-baovao iray akaiky azy. Mazava zany fa mitombo indray ny vesatra iampangana sy itsarana ity filoham-pirenena teo aloha ity nilaza moa i Marc Ravalomanana androany raha nambara ny loharanom-baovao io hatrany fa tsy manaky atao fanadihadiana izy raha tsy manatrika izany ny mpisolo vavazy izay niainga niala teto Antananarivo iazo nantsirana nandroany ariva ny fidirana ntsokosoko teto Madagasikara nanenjea ny fitsarana azy raha ny vaovao azo ary ny fanjakana sy ny ministera ny fitsarana no mitory amin'izy mao avy izao no fantatra fa hanomboka ny fakanambavana an'ity filoha teo aloha ity raha tsy misy ny fiovana araka ny fanazavana avy amin'ny loharanom-baovao akaiky ny Marc Ravalomanana io hatrany. Araka ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao 4 enina no nivoaka avy any avoloha androany ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Brômahatry ny antenimieram-pirenena. Fiara tsy mataho-dalana nalaina tamin'ireo telonjato isan'ny fampanantenana ny Jeneraly Camille Vital ary efa lasa fananam-panjakana zany etsy ankilany kosa mifanipa-kevitra ireo samy solombavambahoaka misy ny mitaky ary misy kosa ireo milaza fa tsy mily izany fiara avy amin'ny fanjakana izany na ahoana aloha misy fivoriana ho tarehiny député Jaovato io arivo io izay namorina ny député rehetra fanatetiana. Ny valy ary ny fangatahana tamin'ny valora maraina androany no nahazo fampiatsonany avy amin'ny Brômahatry haka ny fiara 4x4 ho azy ireo eny amin'ny lapam-panjakana eny Avoloha. Maro tamin'ireo solombavambahoaka no mbola tsy nahalala akory ny fahatongavan'ny fiara 4x4 eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ho azy ireo tokony ampitoviana ny solombavambahoaka ary tokony samy ahazo ny anjarany. Rehefa misy ho an'ny bureau permanent ao fa tokony hojerevina miaraka amin'izay ihany koa zany an'ireo solombavambahoaka rehetra satria fantatsika fa ilaina amin'ny asa ilay izy. Ka raha efa tonga ny bureau permanent dia minimum zany fa tokony tsy ho ela ihany koa dia mba ho azy ihany koa zany ny solombavambahoaka rehetra namany. Raha tsy aivina, efa niteraka adihevitra be teo amin'ireo solombavambahoaka sy ny mpanao gazety ity resaka 4x4 ity. Ireo solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire HVM izay nilaza fa tsy mbola tokony natao ity fizarana 4x4 ity. Gazety renko anao. Fasarana vahoaka aloha zao mamaika atsika. Azonao fasarana vahoaka mamaika atsika. Azonao. Zay teneko anao. Ka io hitanao fa zay lanao ra misy samby amin'ny entité le izy azonao. Ka ho an'izay tiana korotana mety kokoa aminazy taky an'izay. Herinandro katroka tao aorian'ny naravany motion de censure nivoaka ny fiara 4x4 ho an'ny solombavambahoaka ary ny mpikambana amin'ny Brômahatry no nahazo izany. Mampametra-panontaniana ny hoe tambiny nanoerana ny motion de censure ve izao fizarana 4x4 izao ao ambadika izao ve ny solombavambahoaka Nantalaha ity farany izay nampanantena fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo solombavambahoaka 150 ao anatin'ny 2 volana. Raha ny fantatra namory ireo solombavambahoaka tao amin'ny kafetarian'ny antenimieram-pirenena io arivo io ny député Jaovato andrasana izay votoatiny izany. Tsy hita tokotany hoe aiza i Jean-Marc Sarakoto mamonjy amin'ity raharaha ity raha ny tokony ho izy filohan'ny antenimieram-pirenena ny tokony hitarika ny lanonana andraisana izany fiara 4x4 ho an'ny député izany. Mbola iverenantsika ihany izay pejy politika izay rehefa avy efa hidirantsika aloha ny pejy toe-karena taorian'ny vaovao nentina tamintsika omaly tamin'ny ora tahaka izao omaly izay nilazana ny fisian'ny fikasana andranana bois de rose antsokosoko tany Mananara dia fantatra fa voasakana tamin'ny ora farany izany fikasana andranana bois de rose antsokosoko izany. Tsy afaka nihetsika ilay sambo sainky nampiakarana bolabolana andramena misa 700 tany Fontsara distrikan'ny Mananara. Olana roa no mbola mahatonga ny fitohizan'ny fitrandrahana sy ny fandranana tsy ara-dalàna ny andramena raha ny fanazavana avy anivo ny AVG-na ny Alliance Vargasy ny tsy fisian'ny fanaraha-maso sy ireo stock sy ny sistany ary ny tsy fampiarana lalàna mahakasika izany eto amintsika fanatetiana. Raha ity resaka bois de rose ity no maharitra fijerena ny fahombiazan'ny fanjakana dia ratsy ny vokatra. Lasa baiko tsy nisy nanaraka sy tsy nisy nampiatra ny tenin'ny filoham-pirenena ampitsarana izany. Zandary telo sy polisy nasionaly roa no nanakana ny fanondranana antsokosoko nokasaina natao omaly alina tany Fontsara distrikan'ny Mananara rehefa nalefa vaovao teto amin'ny Golo TV FM izany. Bolabolan'andramena miisa 700 no nokasaina ahondrana ho ny AVG izay nanamafy io fisiany io fikasana io. Omaly zany tamina sorsa maromaro na inonay fa misy olona maromaro manangona bois de rose any plage ao amin'ny fokontany Fotsomaro commune rurale ny Manambolosy eo avaratra kely ny Mananara izy io.
dia saika alefa ho afaka maly a fa maly a zany a 29 maly a no hoe kasaindry zareo alefa ny vaovao enay maly dia hoe fa nisy a élément gendarmerie police nationale vao ministère ny tontolo iainana lasa nandeha tany ka zany angamba no mety eo anisan'ny ataontsika hoe nahavoasakana ny tsy fandehanandreo satria raha ny vaovao enina androanyko aloha dia hoe tsy tafitsika le 548 rondin ao amin'ny fokotanin'ny Fotsomaro. Ny tsikaraka anarana izahay mpanao gazety iza no tompon'ireo bois de rose ireo ny antson'ny gendarmerie pirenena ihany koa hoe firy ny voasambotra tao amin'ilay sambo izay tsy afanetsika intsony saingy tsy misy anarana na isa azon'izy ireo nomena. Misy firaisana tsokombakobagoavana amin'ny tsiraraha ity toy ny miray feo ny rehetra tsy amoaka na hanonona anarana rehefa anontaniana. Miseho amin'ny endrika telo ny stock sele ny stock ny anatin'ny ala ary ny stock ny amin'ny sisin-dranomasina. Olana roa no mipetraka mahatonga ny fitohizan'io fitrandrahana sy fanondranana antsokosoko io raha ny fanazavany AVG na ny Alliance Voire Gasy. Anankiroa no tena totsika hoe mahatonga an'ilay izy zany ao izay fanaraha-maso zay fanaraha-maso stock sy fanaraha-maso sistany iny a misy resaka materiel ao anatin'izay fa koa ny olana faharoa dia le fampiarana ny lalàna izay resahany Alliance Voire Gasy eto foana fa raha mbola tsy misy le fampiarana ny lalàna hoe sanction exemplaire ozy izy tsika ohatra atao ohatra zany amin'ireo trafiquant dia mbola hitohy foana ny zavatra io. Raha tsy ahivona fandoavana avoroeny ny vidin'ny andramena notrandrana na ondrany sy 5 taona an-tranomaizina no sazy tokony hatra amin'ireo izay tratra manao izany. Vonina marana ny fitrandrana antsokosoko ny bois de rose ve ny fanjakana tena fanjakana mahefa ve ny misy ankehitriny misy dossier tsy mbola voafafa ve anohany ka mahatonga ny tsy fandraisana andraikitra. Mitohaka mitenda ny porofo izay ananan'ny mpanao gazety fa misy ary mitony fanapahana ny bois de rose nanisan'ireo andramena fantatra hatramin'izay aza mbola mampametra-panontaniana. Ny volana Jolay teo ny tokony efa nanisana ireo andramen'ireo mba ahafahana mivarotra izany amin'ny volana Febroary 2024 saingy tsy mbola nanao na inona ny fanjakana. Mifampitohy amin'ny raharaha Marc Ravalomanana nefa nambaranao teny am-piandohana ny laza ny gendarmerie pirenena fa samy tsy misy mahafantatra izay tena misy an'i Jean-Marc Koumba sy ireo mpiasan'ny ACM tany Antsirabe misa efatra na ny vadiny na ireo havany nalaina ambavany adiny 3 tany Antsirabe ary noterena ilaza fa isany nandray anjara tamin'ny fahatongavan'ity filoha teo aloha ity teto atandrazana ny vadiny. Tsy misy fanambarana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana mahakasika ity raharaha ity aroany fanatetiny. Hatreto tsy fantatra izay toerana misy an Jean-Marc Koumba sy ireo mpiasan'ny ACM Antsirabe miisa efatra. Raha ny vaovao farany ny ainga-teny fiadanana ho any Antsiranana izy ireo ny talatalasa teo. Fakana ambavany io no nazavaina tamiko ny antony nakana azy. Ny antony nakana azy dia iny izy onikarakara ny fahatongavany fiaramanidina nitondra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teo amin'ny serana mpiaramanidina Antsirabe. Tamin'ny sabotsy ihany koa moa rehefa vita ny fakanambavany dia noentina niakatra taty Antananarivo izy fa hoe toy aty Antananarivo ny famotorana. Nanao fanambarana momba fanadihadiana natao taminy sy ny zava-misy ankehitriny ny vadiny Jean-Marc Koumba. Ny sabotsy lasa teo nalaina ambavany nandritry ny adiny 3 ity vadiny ity ary nilaza fa noterena ilaza zavatra tsy mariny. Ny zavatra nolazaiko rehetra dia navily. Ny zavatra nanontaniana novaliko tsotra dia nilazaina fa diso ny valinoeko. Nahagaga ihany zany. Satria ireo mpanao famotorana tamiko dia nilaza fa izaho tsy mahatadidy fa misy vavolombelona mahatadidy tsara ary manitrikitrika fa Jean-Marc no teny amin'ny serana mpiaramanidiny Antsirabe taloha kely ny fotoana natongavan'ny fiaramanidina. Izaho moa nilaza fa tsy izaho ihany no mety ho vavolombelona nahita sy mahafantatra fa tsy nietsika teo amin'ny hotely Antsaha Jean-Marc tamin'ny alahady io
atteinte à la sûreté de l'État na fanohitohinana filaminana firenena no antony hitazonana ka anaovana fanadihadiana Jean-Marc Combard amin'ny fanazavana azo hatrany. Ny momba ny fifandraisan'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Jean-Marc Vadiko. Tamin'ny taona 5 tsaroantsika ny nandroan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny Vadiko hiala teto Madagasikara. Tsy verenantsika intsony ny antony. Ny tiako marina dia nanomboka tamin'izay fotoana izay tsy nisy intsony tapaka tanteraka ny fiarah-miasa teo amin'izy mianaka. Ny ACM na ny aviation civile de Madagascar no nametraka amin'ny fitoriana andreo olona 4 araka ny fanazavan'ny colonel Florence Rakotomahana Omaly. Marina ihany koa filazana fa nalefana antsirana ireo olona ireo nanaovana fanadihadiana ary ny fidiran-dravalomanana marika tsokisoko teto no hiampangana azy ireo. Ny tribunal kosa no nanome baiko ny amin'ny andro-kafana fanadihadiana taorian'ny fitoriana nataon'ny ACM. Fantaniana mipetraka ny hoe ny fiaramanidina efa mipetraka eto ve no fahadosoana santsy na ahafahana nisoroka fitrangana izany. Dia inona no lazaina raha sanatrika arety mifindra tony Ebola no nentin'ny fiaramanidina tahaka izany. Mbola izany eo amin'izay pejy politika izay hatrany sika tsy manara-dalàna ny fifidianana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha ny hevitry ny mpahalalana iray tsy mbola feno ireo mpikambana tokony handrafitra ity androm-pitsarana ity. Anao ahoana ny momban-dravalomanana nilaza ny filoha nasionaly ny antoko tim fa tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny raharaha Ravalomanana ny fifidianana iny na dia fantatra sa fa olony ny filoha-pirenena ity filoha vaovao ny HCC ity. Harao ny fanadihadiana. Tsy mbola feno ireo mpikambana ao amin'ny HCC ankehitriny, mbola banga ny toeran'ireo solotena roa avy amin'ny antenimiran-doholona. Omaly anefa dia nifidy ny filohany ireo mpikambana 4 ao amin'ny androm-panjakana ity. Raha ny voalazan'ny lalàna, azon'ireo mpikambana 4 taony mitsara saingy tsy voafaritra ao kosa ny hoe afaka mifidy na tsy ny filohany izy ireo. Ho an'ity mpahalalana ity kosa famerezan-jo ireo mpikambana mbola tsy ao izao natao izao. Ankehitriny raha voafidy zany ny filoha vaovao amin'ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana dia mbola misy fepetra mikasika ny lalàna tsy voahaja ihany satria ny mpikambana ao anatin'ny lalam-pandrenana dia 7 taona fotoam-piasany ary olona 7 mpikambana ao anatiny. Raha ohatra ka tonga dia nifidy zany izay filoha vaovao ireo mpikambana anaky 7 dia verso zany ireo mpikambana anakiroa ho solotena ny antenimiran-doholona. Raha ny voalazan'ny lalàna ihany koa dia mandray ny asan'ny fitsarana avy momban'ny fahamarinana na ny haute cour de justice ny HCC raha toa ka mbola tsy mitsangana ity androm-pitsarana avo ity. Eo anatrehan'izany nandeha niresaka fa hisy fiantraikany amin'ny raharaha Ravalomanana ity tranga ity. Ity filoha vaolany Omaly ity izay olona natolotry ny filoha-pirenena. Miankina amin'ny fahaizana ny asa izay hoy ny filoha nasionalin'ny tim raha nanontaniana mikasika izany androany. Fa raha ohatra ka ny HCC no tazona ny asan'ny haute cour de justice amin'ny ankapobeny raha ohatra ka hoe tsy zava-tsangana ny haute cour de justice satria ohatran'ny maino an'izay amin'izao fotoana izao. Raha amin'izay fotoana izay dia iveriko fa miankina amin'ny conscience ny olona izay manao azy eo ary za mahatoky ny fahaiza-manao amin'ny tsirairay amin'izay zavatra izay ary iveriko fa ampiseho an'izay fahaiza-manao izay. Raha nanontaniana ny avy ao amin'ny HCC araka ny nambaran'ny loharanom-baovao iray dia ara-dalàna ary azona tanterahana tsara ny fifidianana izay nataon'izy ireo Omaly ary tsy mifanohatra amin'ny lalam-pandrenana izany. Hatreto mbola tsy mitsangana ny haute cour de justice izay mbola miandry ihany koa ny fahavitany fifidianana kominaly. Ny tsy fitsanganany androm-pitsarana ity anefa dia ahafahana manongana ny filoha-pirenena raha tsy vita alohan'ny 2020 ny volana janoary izao izany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe hosa anao amboletra hanangana izany indray ve ny filoha-pirenena. Izany mahakasika ireo vaovao ara-politika idirantsika indray ny pejy toekareny olona nilomano tao anatin'ny tontolon'ny fandraharahana ny banky ary ny anatra manokana ny momba izany. Izay ny fipetraka ny fanendrena ho gouvernoura raha nambara ny mpahay toekareny eo anivon'ny CREM ny fifehezana ny inflation na ny fiakarany vidin'entana amin'ny alalan'ny fahamarinana toeran'ny vidin'entana na ny stabilité des prix ary ny fametrahana ny politika ny vola na ny politique monétaire mazava kosa no andrasana amin'izany voatendro gouvernoura ny banky foiben'ny Madagasikara Omaly i Alain Hervé Rasolondraibe fanadihadiana. Fametrahana politika ampitantanam-bola hafa no ireo nisy teo aloha no andrasana amin'ny fisian'ny gouvernoura vaovao raha nambarany mpahay toekarena iray taorian'ny fanendrenan'ny gouvernoura vaovaon'ny banky foiben'ny Madagasikara Andriamatoa Alain Hervé Rasolondraibe hisolo toerana andramatovin'ny Manitra Razafimbelo Omaly tao anatin'ny filakevitry ny minisitra. Ny
andrasana aminy zany dia ny asa mahazatra ihany mba isian'ny cohérence zay na azo ilazana azy eo amin'ny ministère des finances sy ny eo amin'ny banque centrale zany dia tsy nina fa hoe ahoana no ahafahantsika mistabilité an'le prix dia ny hoe ahoana ihany koa no ahafahantsika miinciter ny secteur privé amin'ny taux directeur zay apetraky ry zareo zany mba ahafahana mampiroborobo ny sehatra tsy miankina zany ho amin'ny famokarana sy fampiroboroboana koa ny tsena anatiny sy ny tsena ivelany ka ny andrandraina zany dia ny hoe manakaiky kokoa zany ny équilibre ny balance commerciale atsika sy ireo karazana compte macroéconomique rehetrarehetra. Mavesatra araka izany ny asa miandry ny governoran'ny BCM vaovao fepetra roa mazava no takin'izany anjara asan'ny governora izany ho ity pahay toekarena iray ity. Ny profiln'ny gouverneur zany dia olona afaka mifehy ny resa-bola rehetra zany mandalo amin'ny firenena anankiray. Zany hoe olona efa navita formation zany izy taty amin'ny banque primaire ny andalo étape be dia be ary navita formation interne ny banque inona zany atao hoe banque zany inona zany atao hoe fiarahana ny amin'ny ny manodidina rehetrarehetra ny opérateur économique ny zay olona rehetrarehetra miaraka miara-miasa amin'ny banque zany dia tokony ho voafehiny daholo. Filohan'ny filakevim-pitantanan'ny BOA Bank of Africa eto Madagasikara ny governora vaovaon'ny banky foiben'ny Madagasikara io ihany no traikefa ananany amin'ny tontolon'ny banky ankoatra izay mpandraraha ara-bary tany Ambalitra Zaka Alain Hervé Rasoldrebe tao amin'ny société industrielle et agricole du lac Alotra. Maro amin'ny pahay toekarena no manontany tena momba ny hoe ampy ve ny traikefan'ity governora vaovao ity. Malaza ihany koa fa amin'ny mahanamana akaiky sy tanànan-kavanan'ny filoham-pirenena Rajoelinarimampianina azy nahazoany io toerana io. Fantatra raha teo fa mpikambana ao amin'ny collège des conseillers du chef de l'État ity governora vaovao ity. Mahakasika ny vidin-tsolika ny sinoa no fantatra fa mifehy ny vidin-tsolika maneran-tany amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy fidina ny vidin-tsolika eto amintsika na dia efa niantra eto azy ny fidina ny vidin'ny barilo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatreto aloha fantatra fa tsy hetsika ny vidin'ny solika tsy hisy fidinana na fiakarana izany hatramin'ny farany taona isan'ireo firenena tsy dia mandany solika firy Madagasikara raha mihoatra amin'ny firenena any ivelany mandrina ny 9 tapitrisa litatra isam-bolana ny fandaniana solika eto amintsika raha ny atao tanisa farany. Efa niantra teto amintsika hatramin'ny fiandohan'ny herinandro teo ny fiainan'ny vidin'ny baril solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa tonga eto an-toerana ireo solika nafarana 2 volana lasa izay tamin'ny fotoana nisian'izay fianam-bidy teo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Na izany aza, somary toerana ny vidin'ny solika maneran-tany raha nambaran'ny pahay toekarena iray. Ny solika zany no anisan'ny hoe indicateur lehibe zany hijerevana hoe mety hiakatra na hidina ny vidin-javatra eny an-tsena zany ka izay no mahatonga azy hoe stratégique zany izy io ka miezaka foana ny zareo teknisiana mikasika izay mba hisian'izay stabilité izay koa na misy ary ny fidinana na misy ny fiakarana dia misy tendance foana zany ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa tsy hoe midina lavitra be izy na miakatra lavitra be. 720 ariary isaky ny litatra eo ny fienam-bidy vokatra izay fienam-bidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Isan'ireo firenena tsy dia mandany solika firy i Madagasikara raha mitaha amin'ireo firenena any ivelany. Fa 730% isika raha eo amin'ny filaharana iraisam-pirenena. Raha ny kajikajy tsotsotra manodidina ny 507,9 sy 4 tapitrisa baril isa-taona ny solika lan'ny Madagasikara. Izany hoe eo amin'ny 1,770 tapitrisa litatra eo. Mahatratra any amin'ny 1,7 tapitrisa litatra isam-bolana no any izany. Raha atao kajikajy tsotsotra 3 tapitrisa litatra isan'andro ny solika ampiasaina eto. Raha ny vidiny ankehitriny manodidina ny 720 tapitrisa ariary isan'andro izany ny tombom-barotra azon'ireo mpananjara solika eto amintsika. Eo amin'ny 20 sy atratrarana ny vidiny tena izy io elanelana io. Vidiny tena izy izay tanjona sarotra tratrarina raha ny hevitry ity pahay toekarena ity hatrany. Standard raha zay azo ilazana azy ny prix international fa ny fari-piainany ny vahoaka malagasy kosa izay mividy 2 litra amin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena
dia tsy hitovy mihitsy amin'ny fari-piainany zareo Europeana izay mividy 2 litre ka ny olana eto amintsika izany izay tsy nahafahantsika napiatra an'izay hoe vérité de prix izay na dia notakian'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ary ilay izy hatramin'izay dia ny hoe satria tsy zakantsika izany ilay vérité de prix. Ireo antony ireo no mahatonga ny fanjakana hanome subvention ho an'ny mpanjara solika sy ny fanenana ny fahatiaranana alohan'izy ireo. Tsy mbola fantatra hoe hatramin'ny rahoviana no hijanona ho toy izao ny vidin'ny barilina solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny fanadihadiana nataonay, isan'ny antony nampiana izany ny fanenan'ny firenena sy ny fanafaran'ny solika noho ny fiaton'ny ankabeazan'ny indostria sinoa. Antony io ny fisian'ilay hetsika hoe révolution des parapluies en Chine. Mety mbola hiverina hiasa indray ireo indostria ireo rehefa tapitra io hetsika io, saingy tsy fantatra hoe rahoviana. Ivadika eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray isika dia lesitazy tapaka mandritry ny ora maro ny herinaratra efa ambolana maro izao raha ny fitarainan'ireo mponina Ambohipo sy Ankatso. Saika iraisan'ny faritra maro manerana ny nosy ny delesitazy, saingy ny mampiavaka ny eny Ambohipo maro ireo mpianatra manala fanadinana sy mila mianatra any an-trano rehefa avy nandalo pahaizana any am-pianarana no misedra izao fahasahiranana izao tsy maraka intsony. Ny herinaratra raha nambarany avy anivo ny Jirama Fanatediny. Tsy misy fampilazana. Manomboka amin'ny 9:00 ary tsy miverina izany raha tsy amin'ny 1:40 alina. Mahita faisana ireo mponina fa indrindra ireo mpianatra amin'ny cité universitaire. Araka ny fanazavana azo dia efa ela no tapatapaka ny herinaratra. Ny tombony ny faharetan'izany fatapahana izany ny alatsinainy lasa teo. Amin'ny 9:00 ary maharitra adiny 9 tsy misy herinaratra ka tsy afaka manao na inona na inona ireo mpanjifa. Ho an'ireo mponina izay sindranay anefa dia nanambara fa simba avokoa ny fitaovan'izy ireo izay mandeha amin'ny herinaratra vokatry ny fiverenan'ny herinaratra tampoka ao aorian'ny fahatapahany. Ho an'ireo mpianatra kosa tsy afaka manao famerenana izy ireo indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fanadinana izao. Ny maraina ihany noho izany izy ireo vao afaka manao fianarana raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Izahay moa izany dia isan'ireo mpianatra ety mipetraka ety amin'ny cité dia isan'andro ny jiro ety aminay dia tapaka foana indrindra fa amin'ny hariva. Ny zavatra vokadratsin'izay dia tsy inona fa matetika ny ordianay simba noho izay tsy fipetrahan'ny jiro amin'ny plasin'izay izany dia matetika ny document nefa dia ao anatin'iny daholo dia very any daholo nefa izay zao ao anaty période de révision ny examen efa hanomboka daholo dia tokony hoe mba jerena manokana izany izahay satria ny fotoana ianaranay efa tsy ampy raha ohatra ka amin'ny atoandro fotsiny nefa amin'ny alina koa ny jironay dia matetika tapaka foana. Misy fotoana zany ilay izy isakarivo dia tapaka foana ny jiro aty dia lasa ny ankizy mandeha mitondra sarom-bilany dia manao barazy ary ambony ery dia zay foana isakarivo nandritra ny herinandro angamba zay herinandro iny dia tapaka foana isakarivo amin'ny 10 alina amin'ny 10 alina zany zay vao mirehitra ilay jiro dia minainaina ilay ankizy satria tsisy ianaran'ny zareo zany. Tsy manana fiteny tsisy jiro ianaran'ny zareo, tsisy andrahoan'ny zareo sakafo. Amin'ny 9 iny efa maizimaizina iny amin'ny 12 alina vao mirehitra ilay jiro, indraindray misy amin'ny 20 sasany ohatran'izay foana. Etsy andanin'izay dia ny fahabetsahan'ny mponina eny amin'iny faritra iny no antony mahatonga izany ka tsy maraka intsony ny courant araka ny fanazavana no entin'ny Jirama. Tsy ho amin'ity faritra ity ihany anefa fa eo ihany koa ny faritra be olona tahaka ny 67 hektara sy ny Tosy iny. Efa nisy ihany ny hetsika izay nataon'ireo mpianatra anairana ny sain'ny tompon'andraikitra ny herinandro lasa teo fa mbola tsy voavahy izany amin'izao fotoana izao. Mazava izao fa mbola mitohy hatrany ny delesitazy eto amintsika raha toa ka vahaolana avy hatrany no neverin'ny mponina fa noraisin'ny tompon'andraikitra tao aorian'ny fanoloan'ny tompon'andraikitra nataon'ny fanjakana. Vaovavy any amin'ny faritra kosa indray 30 taona ty aoriana afadoza ny pony Tomasina tamin'ireo amoniaka ny orinasa Zerena Fahizay. Afaka tanteraka teo amin'ny toerana nisy azy ireo entona mampidi-doza ireo androany nandidina ny 2 taona teo eo no efa niomanana ny lan'izany entona izany. Asa izay niarahany ministeran'ny indostria sy ny faritra Antsinanana. Araka ny vaovavy any an-toerana dia ny orinasa Ambatovinina matsy vola izany ka vola $2 tapitrisa amin'ny $20 izay natokana Ambatovy anaovana tetika asa sosialy no namotehany io amoniaka io. Fanadina hoentin'ny Zora Kotindrina. Ny orooro mponina tetỳ manodidina raha nisy fikasana hanala ireo entona amoniaka ireo efa 2 taona lazay. Nandry tsy lavoloha ihany koa izy ireo efa 30 taona izao tamin'isinyreto entona ireto teto. Tafiditra ao anatin'ny fokotany 2 ity toerana ity dia ny fokotany Tsarahonenana sy ny fokotany 220 sy pika 270. Dimanjato eo ny isan'ny tokantrano tandindondoza tetỳ manodidina.
andro any alakamisy 17 volana oktobra no nesorina teto amin'ity toerana ity ireo siterna roa farany nisy ireo gaz amoniaka sy sahambiny tsy mbola nidorana ireo sasany kosa dia efa nidorana teto an-toerana nanomboka tamin'ny 5 ka hatramin'ny 20 volana oktobra lasa teo. 20 taona ny totalin'ireo enton'ireo entona butane 5 taona no nampiasaina nandevonan'ireo amoniaka tamin'ireto siterna ireto. Ny orinasa Ambado Vy no nanatanteraka sy namatsy vola izao azy sy izao. Izy ireo ihany koa no nandray an-tanana fanadiovan'ireo siterna alohan'ny hamerenana izany amin'ny fanjakana. Raha fanazavan'ireo teknisianina izay tsy nahazo nalaina sary sy feo raha tsy ho tazana teo amin'ny saritanin'i Madagasikara intsony ny tanàna ny Tomasina raha toa ka nisy ny fipoahan'ireo enton'ireo. Maintsy atao zay anasorana an'io satria mety hipoaka io dia mety hiteraka danger ho an'ny vahoaka malagasy. Zay ny fanteninay teo tamin'ny teny frantsay moa izy hoe tena ouf de soulagement zany ny andro androany satria hoe symbolique satria vita ny opération de neutralisation io gaz d'ammoniac tao anatin'io robot. Isan'ireo mpiara-miomby nantoka tamin'ny fanalana izao entony izao ny ministèran'ny indostria. Raha ny fanazavan'ny minisitra atao zone économique spéciale ity toerana ity ao aorian'izao saingy tsy mbola fantatra kosa ny orinasa indray izany. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika raiky amby 30 oktobra fotoana fankalazana ny Halloween. Efa mahaliana olona maro izany fankalazana izany eto amintsika ny fanaovana saritava sy ny osotrositra mampatahotra amin'ny tare na ny fesi-paintina ny mampiavaka ity fomba vahiny ity raha 30 isan'andro taloha no manatona ireny toerana manao fesi-paintina ireny na hatratra 50 isan'andro izany amin'izao vanim-potoana manakaiky ny Halloween izao arano fanatediny. Faty tolapaty matotopa amin'ny savy izany avy hatrany tonga ao an-tsaina rehefa miresaka Halloween ny alina mialohan'ny 1 Novambra fankalazana ny fetin'ny olo-masina natanterahana izany. Tany Grande-Bretagne no niantomboan'ny fankalazana azy 540 taona lasa zay. Semaine no niantsony io fomba io. Fety nandraisana ny taom-baovao tany Grande-Bretagne izy io tany am-piandohana. Efa tonga teto amintsika efa ely ihany koa ny fankalazana ny Halloween. Ny tanora no ankamaroan'ny voasintona amin'ity hetsika ity. Ny fanaovana saritava, ny fandokoana vatana sy tarehy na face painting amin'ny endrika mampatahotra ny fanehoana izany. 7 ariary ny fanaovana izany ary misy ihany koa ny lentille miaraka amin'itony fampitahorana itony. Mitombo araka izany ny fanatonan'ny olona ireny toerana fanosorana ireny amin'izao fotoana izao raha mihoatra amin'ny fotoana andavanandro. Mariska ny olona ka mariska manao an'ilay voasintahana ny olona amin'izao. Raha vanim-potoana tsotra mety hoe ataoko hoe eo amin'ny ataoko hoe 30 eo na latsaka kely izay. Fa amin'ny Halloween ohatran'izao zay indrindra fa hoe manomboka zoma sabotsy efa akaiky ohatran'ireny zany dia tena indraindray zay raha mandahy. Raha ny fantatry ny trano fandihizana no tena mandray ny fikarakarana ny fetin'ny Halloween, toerana maizina mitabataba ary feno fanaingoana mampatahotra no antanterahana izany fety izany. Efa misy ny fizarana saritava mampatahotra amin'ireny. Ankoatr'izay ny 20 taona no afaka amin'ny fety raha ampitso amin'itony toerana itony. Misy déguisement dia mony anay fety misy foana misy dia miara fety zany ilay olona misy déguisement dia miara fety olona dia mety ohatrany hoe izay masarika ilay olona ty misy foana isa-taona 15 ans zany ny asa tato misy foana hatrambizay ary nisy ny décoté tena déco ana Halloween. Ny mampiavaka ny Halloween any ivelany sy eto amintsika fetim-pianakaviana sy fandraisan'ny praimonia zany any ivelany raha toa fety fitadiavam-bola zany amin'ny ankapobeny eto amintsika. Mila fitandremana ihany koa izany fa mety afara amin'ny lako sy ny famonoana raha sendra olona taitra na mampatahotra tampoka. Maresaka avy any ivelany nafana ny raharaha tao Gadogo Burkina Faso andro izay tokony ny fidianana ilailana antsina ny lalam-panorenana na ny antoerana vahoaka maro no nidina an-dalambe androany. Tsy nanaiky ity fanovana ity tonga hatramin'ny fandorana ny lapan'ny antenimieram-pirenena ny hetsika nataon'izy ireo io atoandro ihany. Ny antson'ny vahoaka ho toy ny governemanta ary nanambara fa nofoanana ity fandaniana lalàna ataon'ny solombavambahoaka ity. Ity lalàna ity moa izy saika hitondrana fantsiana analavandray ny fotoam-piasan'ny filoam-pirenena ny Blaise Compaoré mpitondra perinasa ankehitriny izay teo amin'ny toerana efa ho 17 taona izao. Ity lalàna ity izay manome lalàna azy indray hirotsaka ho vidiana amin'ny taona ho avy io tamin'ity andro an'ity hatrany. Ny roso nakany amin'ny lapan'ny filoam-pirenena raikitra ny fitifirana sy ny fandefasana bomba mandatsa-dranomasy sy nisy ny naratra sy ny namony ainy. Efa herinandro izao nisy ny fidiana an-dalambe tany an-toerana.
dia izany koa no fampalalambavao entina taminao tamin'ity anio ity fa araka ny mazatra dia hoentina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ary ny famoahana fiara tsy mataho-dalana na 4x4 miisa enina nalaina tamin'ireo 300 nampanantenainy generaly Camille Vital ary efa lasa fananam-panjakana avy eny avoloha androany ireo fiara ireo izay navoaka ho an'ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitry ny anteny meram-pireneny tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny raharara valomanana na voafidy an'i Jean-Éric Rakotoarso no filohan'ny HCC ny Front National ny antoko 10 androany hatreto tsy mbola fantatra marina izay toerana misy an'i Jean-Marc Koumba sy ireo mpiasan'ny ACM ny Antsirabe miisa 4 fametrahana politika ampitantanam-bola hafa no andrasana amin'ny fisian'ny gouvernoura vaovao raha nambara ny Paitoekarena avy eo anivon'ny CREM dia izany koa no entina mamarana ny fiarantsika tamin'ity anio ity amin'ny sivy latsaka fahefany no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitsindra veloma tompoko